Dende ny trangam-piarahamonina avy hatrany no isan-tarantsika ny fampahalalam-baovao mitoy ny asandalo any Atsimo fanafihana indrony sesy no ny tranga omaly tany Ankazoabo vola antapitrisany maro no lasan'ireo dahalo ary olona maro ihany koa no naratra. Tahaka ny mahazatra dia olana anatin'ny tafika trano no voalaza fa tsy ahafahana mifehy ny asandalo eto amintsika, tsy ampy ihany koa ny fitaovana eo am-pelantanan'ny tafika raha ny fanazavana azo androany fanadihadiana. Totosainy Michela Ranarjon. Nandripaka indray ny dahalo omaly tany Atsimo komina Beroro fanafihana indrony sesy ny iray tamin'ny 7 ora sasany, faharoa kosa tamin'ny 12 ora sy sasany fanafihana teny amin'ny lalana mampitohy Antoliara amin'ny Beroro 10 kilometatra mihoatra ny Berenty. Nisy fanafihana tamin'ny lalana mampitohy amin'ny Antoliara sy Beroro. Tomobila roa zany voatafika tamin'io fotoana io dia nisy fiara tsy mataho-dalana ny tafika malagasy zany mandeha hiverina ho any amin'ny kompanian'ny tafika malagasy any fanjakana Beroro. Ny vokatro fanafihana io zany dia olona roa miaramila roa zany no naratra amin'ny 1 ora antoandro zany dia nisy taxi brosy camion taxi brosy anankiray zany raha ny fanazavana azo androany vola mandidina ny 7 tapitrisa ariary no lasan'ny dahalo tamin'izany. Olona 17 no naratra, 2 maty, 2 olon-dehibe ary zaza 10, isan'izany ny zandaray sy ny vadiny. Tahaka ny mahazatra rehefa misy asandalo fepetra tahaka ny opération Kodare sy ny opération Tandroka no amafisiny ireo tompon'andraikitra. Toraka izany ihany koa tamin'ny ity indray mitoraka ity, tsy ampy ny fitaovana saingy ampy ny mpitandro ny filaminana hiantsoroka ny fitandrona ny filaminana any amin'ny faritr'indra ny fanazavana azo. Misy 570 zany nisan'ny zandary escadron anankiray moa filazana anazy. Ao amin'ny vondrona manokana miady amin'ny asandalo any mahabibitroka io. Amin'izao fanombohana zao zany dia izay ny ao dia ny fitaovana araka ny tenina tamin'ny teny frantsay teny zany dia mbola fitaovana fiarakodia zany misy camion hitondrana an'ireo escadron ireo fanaraka amin'ny isan'ny escadron camion anankitelo dia miaraka amin'ny tomobila tsy mataho-dalana kely anankiroa. Izay zany no mipetraka amin'ny permanence ahafahany manao intervention. Ny idéal dia ny mahazo fitaovana ahafahana misahana an'ilay faritra. Iny moa zany dikotena zany fa le angidibia zany dikotena amin'izany. Raha ohatra misy angidibia any amin'ny faritra iny rehefa dia azontsika tsaina fa fipetrahan'le angidibia fotsiny dia efa mampilamina an'ilay faritra. Izany ny antsika tamin'ny opération opération Tandroka tamin'ny 2012 dia opération Kodare tamin'ny 2014. Ratsoriny tsy mbola nisy naomby ny paikady nentin'ireo tompon'andraikitra manoloana ny asandalo any Atsimo. Raha tsy ahivina, olana teo amin'ny tsy fisian'ny mpitondra fiaramanidina no voalaza fa tsy nahafahana ny feny ny asandalo teo aloha teo. Amin'izao kosa indray, ilay fiaramanidina na helikoptera indray no tsy misy. Aiza ho aiza araka izany ny paikady sy vahaolana maharitra apetraky ny fitondrana. Fananeho ny heviny ihany koa ny filoham-pirenena androany mikasika iny raharaha izay nahafatesan'olona 130 tany Berenty omaly. Misy mikasa anankiroa ve raha nambaran'ny filoham-pirenena, efa izy kosa ny fandraisana andraikitra raha ny nambaran'ny Zorakotondrina no mitatitra ny andinin'izay. Namaly sy nampiona ny fianakavian'ireo namony ainy tamin'ny ilay fanafihana fiara nahafatesana olona 130 tany Berenty omaly ny filoha Rajaonarimampianina androany nandritra ny kabariny tamin'ny fitokanana hôpitaly teny Anosy Avaratra. Misy manao fanahiniana avy eo ho izy. Fanafihana izay nomelohiny aza lalaovina ny fiainam-bahoaka raha ny nambarany hatrany. Na tsy ary isika fa omaly tany Atsimo tany dia mbola nisy asandalo indray ary namozana ain'olona maro nefa dia vao herinandro izay ny tany Atsimo nametraka le indienne manokana amin'ny zandarmariam-pirenena hiady amin'ny asandalo. Rehefa naino zany dia hoy aho hoe fananina ve zany, tena fiantsina ve zany zavatra izany. Valo mitsotra aza ny vahoaka ny Atsimo, aza fitara-panjakana ny Antsina fa rehefa tsy ampy ny olona tena tia tanindrazana ampandroso ty firenena ity. Tsy vita ny fifanakiana, fifanenjehana, fifampiantsina ny fampandrosoana ty firenena ity. Mampametra-panontaniana raha ny zava-misy nambaran'ny filoham-pirenena androany. Raha tsy ahivina vao tamin'ny herinandro ambony ny fitondram-panjakana no nametraka ireo vondrona manokana avy amin'ny mpitandro filaminana anatevin-daharana niady amin'ny asandalo tahaka izao.
Aiza ny fametrahan'ny fitondram-panjakana ny tany-tandalana sy ny firenena tsara tantana raha toa ka andro vitsomonja mialohan'ny fetim-pirenena no manjaka ny asan-dahalo sy famonoan'olona tahaka izao. Fanahinina ve ny filoham-pirenena? Fanahinina ary an'ireo mpanohitra ny fitondrana ve ka ikasana anakorontanana ny fetim-pirenena? Sa kosa fanahinina nataon'ny mpiara-mitondra ny fanjakana amin'ny filoham-pirenena ihany? Fanahinina entina anasoketana ireo mpaneho hevitra sy mpitabataba ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ve ka entina antontona azy ireo ho mpanakorotana amin'izao mialohan'ny fety izao? Sa matahotra ny isy anakorotana ny fitondrana dia manambara ny filoham-pirenena fa misy manao fanahinina anakorotana. Ny zava-misy aloha na ireo dahalo ireo no tompona andraikitra amin'izao zava-mitranga izao na iza na iza. Ny fitondrana izay tarihin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery no tompona andraikitra faratampony amin'ny fitondrana ny firenena. Anjarany arak'izany ny mametraka ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Rehefa milamina ny fiainam-bahoaka, manana asa ny tsirairay, foana ho azy eny ny tsy fandriam-pahalemana. Rehefa mandeha ny raharaham-pirenena, tsy hisy ny anohitra sy aneho hevitra ary tabataba isan'andro amin'ny asan'ny fitondram-panjakana. Raisiko voalohany mikasika ny fanafihan-dahalo tany Beroroha izay nahafaty olona any amin'ny 1.3 raha tsy diso ny tenako dia nisy ny mpitandro filaminana maty tanatiny io. Resaka asan-dahalo dia domaine-nako tsara ary voafehiko ary sahy miteny ny tenako fa zaho nanisany afaka hoe nampandry tany anankiray tsy misy tsony ny asan-dahalo. Miara-miora aloha amin'ny fianakavian'ny maty ary miara-miora koa amin'ny fianakaviantsika mpitandro filaminana izay tradoza tamin'io asan-dahalo io. Efa ela no tenenako hoe kalifeo sahala amina terroriste ireo dahalo satria ny dahalo miterroriser population ka rehefa miterroriser malagasy izy dia ray sahala amina terroriste. Ny anisan'ny tsy mahafoana amin'izy io eo misy firaisana tsokondrapondra tamin'ny mpitondra sasany indrindra fa ny olom-boafidy sasany izay mbola mitaizana io resaka asan-dahalo ka atsika mpitandro filaminana zany tsy tokony hitsitsy mihitsy amin'ireo dahalo rehefa tena kalifeo sahala amina terroriste izy ireo. Hitantsika ny any ivelany ka na Charlie Hebdo mpanao gazety mety reny nataon'ny frantsay ireny nanaovan'ny deuil national mihitsy fa maninona ary mpitandro filaminana voalohany dahalo dia tsy misy deuil national ka zay zany mba anisan'ny fiangaviako amin'io mbola toizako hoe ray sahala amina terroriste mihitsy io dahalo fa raha tsy zany tsy foana. Resaka Somamana io manamarina foana ny zavatra teneniko amin'ny famarotana tanindrazana. Efa niteny raha tsy mitandrina atsika dia tsy olo-tompony Madagasikara ity tsony tsika rehefa kelikely io zanakao ampianarinao io zafinao ampianarinao io ampitso afaka ampitso io tsy hanana lova olo-vainy tsony satria araka nefa niteneniko manana document be dia be za mikasika an'io, manana renseignement be dia be ny tenako mikasika an'io fa ny faritra manan-karena rehetrarehetra Madagasikara reto dia efa voafariparitra ny vahiny dolo ireo. Efa amidy ary mampalahelo ray isan-jato mba raisin'ny fitondrana amin'io resaka famarotana tany, famarotana resaka harena ambany tany. Raha manao foto-drafitr'asa ohatra ny filoham-pirenena 1 milliard no neny vahiny, 100 milliard no takalin'iny amin'ny harena ambany tany. Zay ntsika Somamana io any amin'ny 40 taona izy mitrandraka azy nefa lalana kely tsy ampy 30 kilometatra no atakalin'ny mpitondra amin'ilay vahiny. Zaho zany dia mbola mampatsiahy ihany ary mbola magnamafy fa nirafitra ny tena olana amin'io resaka tany io. Ataovy aloha ny fandrafetana ny code minier mifanaraka tsara mitombotsontsika malagasy zay tsika vao miditra amin'io fa raha tsy zay dia amidy ambongadiny ny harena
ny tena loza ho aterakin'io araka ny efa nitereniko teo ny zanaka ny zafintsika mampalahelo a tsy hisy harena hovantany intsony fa efa lasa ny vahiny zay mbola eo fa rehefa manangana usine reo vahinireo efa tafapetraka ny usine zay ho apetrany dia tsy maintsy ho arovany eo voahiditra amin'izay ny miaramila ivelany hisaodisody aty antsika ty ka raha tsy mailo atsika mirafitra mamety atsika eto na ny tafika malagasy zany tsy afaka hifanandrina amin'ireo tafika avy any ivelan'ireo rehefa ny tany lasa ny vahiny ny harena lasa ny vahiny mazava ho azy zany fa ny vola ampelatana dia efa tsy tontony Madagasikara tontonitsika ary ho lasa zanatany Madagasikara ary mampalahelo koa tsika mpitandro filaminana ihany no ampiasainy fitondrana mandeha miaro an'ireny vahiny reny mitrandraka sy manirobany harenantsika ary mahatonga ny asan-dahalo sy ny insécurité io satria mandeha any ambanivohitrany mandehana manandrana mandeha ambanivohitrany fa ny vahiny rehetrarehetra mitrandraka any ambanivohitrany misy gendarme misy polisy misy miaramila asaina mandeha miaro an'ireny olona reny ka lasa le vahoaka malagasy indray ny tsisy mpiaro za aloha mino fa tsy ho atsika mpitandro filaminana no ho atao fitaovana entina hamaritra ny tandrazantsika satria ny devizy ny mpitandro filaminana dia ho an'ny tandrazana raha zao zavatra mitranga zao no mbola hitohy tsy ho ampy 2 taona 3 taona ho lafy Madagasikara ray manontolo dia manaingantsika mpitandro filaminana namana raha mbola tiantsika hipetraka ho antsika malagasy ny fiandrianam-pirenena aoka tsy hanaiky tsony enti ny mpitondra hiaro azy hamaritra tanindrazana zay le daleo entitra ny teloko amin'izay zavatra zay ka isika mpitandro filaminana ihany zany mbola mitazona n'le fitondrana hamaritra tanindrazana ny solution dia tsika mpitandro filaminana ihany no afaka hamahan'izao fikaikan'ny vahoaka zay matahitra ny ho very tanindrazana zao